Ary ny asan'ny fahamarinana dia ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia fahatoniana sy fahatokiana mandrakizay. Isaia 2:7-7. Fa inona moa no mahazava-dehibe ny hoe hahatonga antsika hanana fitoviana amin'i Kristy? Satria ny antony dia tsotra. Izy no ho fiainana sy hery, tanjaka sy fahombiazana, fahendrena sy fahamasinana ho antsika tsiraray avy. Miantso antsika zany Andriamanitra amin'ity anio ity mba hiaina ny fiainan'i Kristy, mba haneho izany fiainana izany amin'izao tontolo izao. Ary izany indrindra no andrasana ampy sy aminao amin'ny maha-kristianina antsika. Fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe afaka maneho fitoviana amin'i Kristy marina ve izaho? Ary ny fanontaniana dia ny hoe efa manao an'izany ve isika ankehitriny? Efa manao ny ezaka haneho izany fitoviana amin'i Kristy izany ve izaho sy ianao? Ny valiny dia tsy afaka manao an'izany amin'ny herin'ny tenantsika isika. Fa inona ary ny lakile hatanteraka ny hoe haneho fitoviana amin'i Kristy eo amin'ny fiainantsika? Ao amin'ny Jaona 10:4 dia hoy ny teny soratra masina manao hoe tomoera amiko ary izaho aminareo. Tokony hokatsahantsika ilay firaisana ambara eo amin'ity andiny soratra masina ity, ilay manao hoe tomoera amiko ary izaho aminareo. Izany fitoerana eo amin'ny Kristy izany dia hitondra atsika ho amin'ny firaisana lalina, mafiorina ary marina noho ny fifandraisana hafa rehetra, ary hamovo tsara izany fifandraisana amin'i Kristy izany. Eto dia marihana manokana fa izay miray amin'ny mpamonjy toy izany dia feheziny sitrapony ary asesiky ny fitiavany hiaraka ory amin'izay ory, hifaly amin'izay mifaly, ary angoraka izay rehetra ao anatin'ny fahalemena sy ny alahelo, eny na ny fahoritsaina aza. Zava-malala isany tia haneho fitoviana marina amin'i Kristy ve isika? Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Satria ny fivavahana marina dia hita eo amin'ny fiainana andavanandro, ary tokony haneho izay fitoviana amin'i Kristy isanandro isika. Eto ry hava-malala isany dia tiako ny miresaka aminareo fa na aiza alehantsika dia tokony hasandratra sy ho hita i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Tsaroa fa mpisorona be mahatoky izy ankehitriny, mahatsapa ny fahalementsika ary ho toy izany hatrany izy, rampitso sy mandrakizay. Izy no mpitari-dalana, mpampianatra, mpanolotsaina, namantsika izay tsy mitsahatra mitahantsika ho valy ny finoantsika. Ny fanirian'Andriamanitra dia izao, ho tanteraka izany atao hoe fanehoana fitoviana amin'i Kristy izany. Tsarovy anefa arak'ilay teny teo, mahay mitondra ny fahalementsika izy, ary afaka haneho fisanam-boatrantsika izy, ka mba hitaratra ny toetran'i Kristy ny toetrantsika. Fantaro fa rehefa mangataka ny fanampian'ny Tompo ianao dia tsy handahanao izany izy, satria ny an'ny faniriany dia ny hatanteraka ny sitrapony sy haneho ny voninahiny ny anarany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao izany. Hoy isika matetika ny hoe malemy aho. Tsarovy fa malemy tokoa ianao. Fa eo amin'ny zavatra izay tsy hainao atao dia hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Inona ary ny tokony ataontsika amin'ny malemy antsika izay? Meteza hiankina tanteraka aminy mba azahoanao ny hery, dia ny hery ny fanahy masina izany. Ny olona izay miankina aminy dia mahazo fiononana sy fanantenana rehefa mametraka ny entana eo amin'ilay mpitondra ny enta-mavesatra, dia Jesosy Kristy izany. Ny fandriako dia izao ho antsika rehetra izay manaraka izao fotoana izao. Engane mba hahita ny fitsaharana maharitra eo atongony ianao, amin'ny fitoeranao maharitra eo amin'i Kristy, isanandro eo amin'i Kristy.
eo ampamikirany ny tanan'i Jesosy. De mahatoky ahy ary mino fa hitarika atsika ho lavitra ny loza izy, ary ilay Andriamanitra velona de hitondra fifaliana sy firavoravoana eo amin'ny fanahintsika, ary fifaliana haritra eny ho fifaliana mandrakizay zany. Zava-dehibe loatra lalasanabavy ho antsika manaraka izao fandarana izao, ny ananantsika zany hoe haneho ny fitoviana amin'ny Kristy. Nomenantsika androany lakile meteza hitoetra mandrakariva amin'ny Kristy, ilay mpisorona be mahay mitondra ny fahalementsika, ary izy nampahita fahombiazana antsika eo amin'izay rehetra ataotsika, ka araka ny fanambarana teo hitondra sy hitarika antsika ho lavitry ny loza izy amin'ity anio ity. Ary ilay Andriamanitra velona de ho fifaliana sy ho firavoravoana ho an'ny fanahinao, ho fifaliana maharitra ho mandrakizay zany. Da antsika rehetra ny tompo andeha ho apetrakitsika mbavaka izany famparezana nyraisintsika androany izany. Hivavaka isika tompo. Andriamanitra tomponay tsara sy masina zay any an-danitro, fandrinay lalina ny atanteraka ny teninao zay nambara teo, ny anam-pitoviana aminao, ary aneo zany fitoviana izany amin'izay rehetra mifanerasera aminay, indrindra amin'ity androany ity sy amin'ny ho avy ny fiainanay rehetra. Tsy ho vita ny herin'ny tenanay zany araka nambara ny teny teo, fa mila anay mitoetra eo aminao isan'andro isan'andro, mba hamovo mendriky ny fibebahana, ho hita eo aminay le vo ny fanahy masina, de ny fitiavana, ny fifaliana, ny faharipo sy ireo vokatry ny fanahy maro izany. Fandrinao hitarika anay ho lavitra ny loza marina, ary hitondra anay amin'ny fifaliana sy ny fiadanana mandrakizay ao aminao. Jesosy malalo, toavy sy tanterao aminay tsiraray avy zany amin'ity tontolo andro ity, amin'ny fiainanay ho avy rehetra. Jesosy malalo, toavy aminay zay sitraponao, sakany kosa zay tsy sitraponao tsy ho tanteraka ny fiainanay amin'ity androany ity. Idera sy ny laza ny voninahitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen.